Mipotratrika eo anatrehan'ny voninahitra reo mazava ho azy fa ny manonona mbola tsara sy ny tsaratsara tsy ambakaina ary ny akory aby. Androantsika dia hiresaka asoroka amin'ny solomaso aloha raha sitrakareo hiresaka momba ny hoe manody na karmaozy ny olona ny fanaovana ratsy. Izany moa namaritra atao hoe aman'olona fa tena le marina zany dia ny hoe tena fanaovana ratsy mihitsy amin'ny zavatra rehetra no manody. Hiresaka ihany ako amin'le marina tokoa fa misaotra amin'ny mpanao gazety namana nampatsiahy zany hoe aiza ihany ny poursuite amin'reto olona akoatra ny ngara vatomanga zany, akoatra n'iny moa zany ngara olodinina sy ny hafa satria tsy ireo ihany no tao anatin'ny fitondram-panjakana ary namoaka atotanisa moa izay natratra tany amin'ny 3 milliards zany efa presque 4 000 zany milliards no volaniodina tamin'izany. Tsy mampagaga raha mpanan-karena tampotsohitra reto olona ary rehefa nitsoka aty an-tafa izy samy miadana daoly izy menakavy. Nisy atotanisa navoaka zany, nisy rapport navoakan'izy io tamin'ny 18 mars izy iny sa 19 mars dia miandry nefa ny opinion publique zany ny vahoaka, opinion publique amin'ny filaza azy fa tsy hoe vahoaka hoe aiza ihany hoe izy aby no tena incriminé amin'izany fa tsy hoe nitononona fotsiny le chiffre fa tokony ho voalaza tsara atao anatin'le rapport na le contre na le compte navoaka zany navoakan'izy io hoe ireto aby ny direction ministère ny institution ny sin'izany abus zany dia mba amin'izay fotoan'izay anjaran'ny fitsarana no manenjika an'le olona. Ny fitsarana etsy ambadika miandry ny vokatra izay ankety zay ny ministère ny fitsarana indrindrindrindra ary rehefa manomboka manao pression ny ministère ny fitsarana hoe aiza ny anaran'ireo olona au moins farafaratsy ny mena IST anakanana an'ireo tsy ho tafatsoka fa hiatrika tsara ny ankety zay tokony atao aminazy ireo. Nisy fa vitsivitsy anga izy zany raha ny fahazahoako ny vaovao tantarainareo confrère mivoaka na consoeur mivoaka amin'ny Ena Amanjery. Ny zavatra ohatran'izany dia takany hoe lasa saina ihany ny tenako hoe inona moa no manakana ny IGE. Ny IGE raha tsy diso atao tale général ny ao inona manakana ny tale général ny tsy amoaka an'izany amin'ny public hoe miaraka amin'ireo staffiny ireto aby no karazan'olona na karazana ministère na institution tafiditra atao anatin'izany abus zany ary reto no tena nanodikodina an'izany fa takany manao ohatran'ny langue de bois fotsiny hoe nisy 4 000 milliards niodina tamin'ny fitondrany Andriamatoa Andry Rajoelina nefa tsy lazaina hoe iza no nanao an'io ary iza no tena tompon'atoka tamin'izany. Ohatran'ny tsy ampy, ohatran'ny tsy vaovao zany na hoe zavatra tokony ho avoaka raha mbola tsy fantatra le izy fa mino aho ary inoko tanteraka zany 300 isan-jato na 1000 isan-jato ary fa fantatra ireo olona ireo ary na tsy miteny ary dia efa mety ho fantatra hoe reto aby ireo ary zany tokony avoaka ny dia tale général ny IGE
dans le meilleur délai hoe reto no karazan'olona tao anatin'izany. Autrement hafahafa mieritreritra hoe inona ny tena ao anatin'ny lohan'ny GADG na ireto staffny anakanana ny opinion publique tsy hafantatra hoe iza marina ny tena fahavalo-pirenena, iza mifanetry be pirenena. Zay zany marihana ary lazaiko iny hoe tsara mihitsy ary tsy hoe andeha andokan'ny ministera amin'ny fitsarana hoe avoay e, miandrana e zay e, zay mihitsy ane dikan'ny tenin'ny ramatoa minisitra amindreny hoe miandrana e zay fa aizanareo e. Zany efa mivoaka public efa tena tsy vita trony ngamba zany le resaka any ambadika any matoa mivoaka public ohatran'ireny hoe tsy mivoaka le zavatra voakan'zareo fa meny parcimonie fotsiny. Ka tokony iny izy teo zany hoe avoaka debalenina officiellement ho fantatry ny vahoaka aty andafy ara mba menara amin'ny fitondrana moderne, tsy hoe fanenjehana ara-politique zany raha ohatra ka aty andafy ara efa tsy filotsony Andriamatoa Sarkozy mivoaka daholo ny zavatra ataony rehetrarehetra. Tsisy filtre io. Araky ny lazaiko tamin'ny volana janvier dia question de calendrier sisa na hoe agenda no mampatonga an'izany tsy misy. Miasa araky ny lazaiko foana ny diplomatie malagasy izay taritin'ny filoham-pirenena ary misaotra manokana amin'ny filoham-pirenena na mbola nanome fatokisana Andriamatoa Christine Razanamahasoa izay lasa mpiandraikitra lasa sotokena manokana any amin'ny OIF. Ny indro kely angady ny hoe reny membre ny représentant ny OIF no serpa reny Andriamatoa filoha matetika dia tonga dia ambassadeur ny UNESCO de facto na de fait. Zany hoe tonga dia miaraka le zany fa tsy olona roa samihafa. Iny ngamba no préciser kely ny am'izay. Fa ary fantatro fa vitan'Andriamatoa Christine Razanamahasoa tsara zany indrindra fa vonona nampy azy eo koa Andriamatoa Rosy raha ohatra ka ometsika ny Rosy ny numéro 2 na ny numéro 1 zay hitatsika eo. Fa izay no marihana kely amin'iny ka tany amin'inga Sassou Nguesso izy Congo Brazzaville tokony ho fantatritsika malagasy fa i Madagasikara sy Congo Brazzaville dia misy fifandraisana efa nanomboka tany amin'ny taona 770 ary Sassou Nguesso sy ny filoha Ratsiraka dia tena mpinamana akaiky. Raha ameko tantara anankiray fotsiny nareo, malheureusement moa zany efa tsotrony ny filoha Ratsiraka. Ahoana zany Denis Sassou Nguesso zany efa ely zany ny teo fitondrana. Raha misy ny dinosaure amin'ny fitondrana dia zany no anisan'ny faharoa na voalohany na ao anatin'ny 3 premier aty Afrika. Meko tantara nareo dia anjaranareo mieritreritra hoe ahoana ny fandehany. Ny filoha Ratsiraka tsy nanambola hoe amatapitrisany na hoe amina miliara. Ianareo zay mieritreritra reo zany hoe anatry ity zany dia manamanambola kely dia mahita source na financement illicite tsy fantatro hoe avaiza na avaiza
à un moment un autre rehefa tonga le cyclone be tsy hay taony zay de very sady zahodina reo ary ampireven'ny olona fotsiny ngambandrazay marina tam'izany andro zany hoe rehefa hanao élection ny taona 7 iverena ny ratsiraka eo amin'ny fitondrana de mazava ho azy fa amin'ny maha fonctionnaire azy ary izy tsy mba karazan'le olona hoe nangalatra amina miliara ohatrany ataony reto 4 000 milliards ny azy rehefa mahazo commission izy na rétro commission na zy fanarahany amin'ny olona de lasa ndray ny ahodiny ho an'ny malagasy reny anteny parabolika reny tsy volam-panjakany reny tamin'ny andro mondial reny 88-92 vola tany am-paosiny ratsiraka reny zay omeny olona azy tiako na mbola velona ny Alfredo Betsimihira fizy anisan'ny vavolombelona an'izany de mazava ho azy fa tsy maintsy misy ny fihaonana amin'ireny mastodonte na dinosaure be reny aty Afrika tany amin'ny taona 9 na herintaona alohan'ny hoe isy ny fifidianana 97 de nisy fihaonana manokana tena hoe hautement confidentiel la rémissière nalefa Andriamanitra Ratsiraka moa manana ny émissaire an'izay tsy tononika eto ny anarany satria tsy autorisé ary le olona koa mbola velona nena tamin'ny président congolais dia niangavany nisy une partie en sauce anaovana campagne anaovana propagande ary tsy filoham-pirenena congolais rery fa io zany misy an'le triumvirat zay de aleo tsy ho teneniko daholo fa mampatsiahy anahako tam'izany andro zany atao hoe Ratsiraka Didier ny fandalovan'ny filoham-pirenentsika any Congo Brazzaville io tena misy tokoa ny fifandraisana efa ela tamin'ny firenena rotota ka tsika raha teo moa zany efa manomboka miverina eo amin'ny sehatry ny iraisam-pirenena ara-diplomatika tsy afenina fa tsy tao tsika na tamin'ny andron'ny Rajoelina raha tsy tao mihitsy tsy mikabary le andro Rajoelina zany tsy mahataitra ny olona akory ny zavatra teneniny fa zavatra tena vraiment plat tsisy envergure tsisy notoriété amako ho anareo mpanao kabary amin'ny filoha reny zany filoham-pirenena zany amin'ny resaka sommet na rencontre internationale loatran'ireny multilatéral surtout de io kabary io tena mila olona mahay ary tena mahay manao an'io indrindrandrindra ny amin'ny teny frantsay fa tsy n'importe qui tsy maintsy mipetraka ao anatin'ny kabarinao ny envergure ahoana ny fomba ametrahanao an'izay et ça c'est de l'envergure ça c'est de notoriété envergure et notoriété sans que vous vous déclarez au fort puis sans que vous ayez cette manana envergure anao amin'ny zavatra atao tsy zay le izy mais ça dépend surtout des mots que vous utilisez des termes des expressions zany rehetrarehetra zany fampizarako aminareo ihany zany satria za aloha zany tsy teny hoe zao na izao fa tsy n'importe qui manao kabarina filoham-pirenena zany amin'ny resaka rencontre internationale